Faly miarabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto Sankasy. Rehefa avy nanao an'iny vidéo direct iny mahakasika ny Le Bon Coin, de be mihitsy ny message tonga atao amiko hoe mba manontany karazana bon plan zany e. Hoe mba te hanafatra entana occasion mety misy an'izao ve mety misy an'izao ve mahakasika an'ity Le Bon Coin ity. De nanapa-kevitra mihitsy aho hoe maninona tokoa moa raha hanao vidéo kely anankiray mihitsy manazava an'le mety ho affaire mety ho tsara sy na ihany koa mety ho zavatra mety ho mamparatsy an'le mividy occasion de ho arahantsika zany ato anatin'ity vidéo ity. Netrehitra hoe saika andeha hisolo akanjo sady mba hibankibanky folo kely fa ohatrany hoe manao vidéo de ohatrany maina be foana satria le seza efa maintimainty ny akanjo koa mbola maintimainty tsy fantatro raha mba hitanao mba metimety ihany fa tsy izay loatra zava-dehibe amiko aloha androany fa ny zara aminao ny mahakasika ny fividianana entana occasion raha matosy ny resaka. Ho zalako anankiroa le izy anankiray mahakasika ny atsika mipetraka ety ivelany de ny faharoa ho atsika izay mipetraka ao Madagasikara. Samy hafa mantsy no mety ho tombony ho azontsika amin'ny fividianana entana occasion. Avy hatrany de hitra amin'le voalohany tsika. Zavatra anankiray tsy averiko intsony hoe inona moa zany site Le Bon Coin zany za tsy hanao pub an'le izy koa fa ohatra anankiray fotsiny le izy fa tafiditra ao anatin'izay daholo ny site mivarotra occasion rehetra ohatra hoe Zikinif, Audiofonzine, BDB izy ireo e. Misy ihany koa ny marketplace na reny groupe ao anaty Facebook reny. Zavatra hita aloha de zao betsaka ny affaire, betsaka ny mora, resaka ny tombony aloha tsika. Voalohany indrindra aloha amin'ny vidiny matetika rehefa any amin'ireny site occasion reny de mora kokoa ny vidiny mihoatra ny vaovao mazava ho azy moa zany izay ny maha site occasion azy de mora kokoa. Nefa misy amin'izy ireny mety zavatra nampiasaina indray andro mety misy raha testena fotsiny hoe mandeha de tsy tian'le olona le izy avy eo de amidiny zany hoe zavatra vaovao ihany zany le izy mety ho zavatra efa nampiasaina ela nefa mbola mandeha tsara de ny vidiny mety ho tena latsaka ny atsasaky ny vidiny vaovao mihitsy. Zany moa tsy ampianarina antsika ary zay ny antony mamporoboka antsika ao anatin'le izy mba hahita zavatra mora mba bon plan zany e. Resantsika indray ny lafiny anankiray mety ho faty antoka ao anatin'le izy. Voalohany indrindra aloha rehefa hividy azy ianao mety tsy tena vitan'le test complet mihitsy hoe tena mandeha tsara tokoa ve le izy fa de ho vidinao fotsiny aloha le izy de tonga aty aminao le izy zay anao vao mahita mety surprise le izy. Mety ho problème kely le izy tsy ho hitanao zao de zao satria mety tsy ho zavatra ilainao zao de zao fa rehefa amin'ny fotoana ilaivanao an'le izy de eo vao hitanao amin'izay hoe ay tika nisy olana ohatran'izao hatramin'ny taloha fa zao le izy vao hitako mety hoe afaka herintaona na roa taona any de eo ianao vao mahatsapa hoe maty antoka ihany. Manaraka izany tsy misy garantie intsony koa le izy. Mazava ho azy satria zavatra tsy novidiana tamin'ny anaranao na mety manome facture aza le olona fa mety efa lany garantie na mety efa tsy nanao extension de garantie koa le olona de zavatra rehefa simba zany izy de efa anjaranao zany mi-encaisser an'izay hoe simba le izy de anao zany e. Ao anatin'izay resaka facture zay ihany raha misy incident mahazo anao amin'ny trano ohatra hoe sanatria zany hoe main trano na misy mangalatra de tsy couvert ny assurance satria tsy amin'ny anaranao le izy ianao tsy manana facture de very fotsiny zany le zavatra nividinao. Mety olana anankiray ngeza be koa indrindra fa mety ho zavatra halatra le vidinao satria ianao maika mahita an'le annonce hoe mora ito de rehefa resahanao le olona indraindray arantsika mbola miady varotra de mampidina le olona de falitsika nefa mety ho zavatra halatra le izy possible zany na atsika aty ivelany aza de rehefa ny arinany de ianao ihany nidiranandro rehefa ohatra ka misy ny zany rehetrarehetra zany entiko hanazavana anao fomba fividianana entana occasion. Zako aloha de tia manao tantara aminareo mihitsy satria isan'ny zavatra niainako daholo ny zavatra tantaraiko ihany koa ato anatin'ity page ity zako ny créer compte na Le Bon Coin tamin'ny taona 2017 tany de io mipetraka ao anatin'ny profilako mihitsy satria ao anatin'ny site rehetra ianao zany tsy maintsy manana profil anao koa de misy profil hoe créer tamin'ny taona 2017 ny Le Bon Coin koa de misy karazana étoile le izy raha ohatra ka mividy zavatra distance ianao ohatra hoe misy zavatra midin'ny olona zao ny toeran-kafa any de cliqueko le hoe vidina le izy de alefan'le olona poste de tonga aty antranoko de rehefa ohatra ka milamina tsara iny de manome étoile ana le olona de zaho ihany koa manome étoile an'le olona de ohatra ihany koa rehefa zany indray no mivarotra koa le olona mandray anazy mitsara anazy zany par rapport amin'ny zavatra ataoko hoe rapide tsara ny fanomonosako azy sy ny sisa de manome étoile de zany zavatra rehetrarehetra zany hita ao anatin'ny profilako hoe misy étoile 5 étoiles ito profil ito de tamin'izao taona no créé ny an'ity compte ity ary
Ny compte Le Bon Coin ihany koa dia afaka ampidirinao ao ny karapanondronao. Ny anton'izay nisy fotoana nivarotra gitara tany amin'ny 1000 € tany vidin'ilay izy de tsy manaiky Le Bon Coin hoe za hivarotra an'ilay izy raha tsy manana karapanondro mazava de nampidirinao tao anatin'ilay izy tao de misy an'le karazana soratra hoe profil vérifié afatarana hoe efa napiditra karapanondro ty olo ty zao étoile izy zany hoe hita eo zany le honnêteté an'le mpivarotra na le mpividy. Tonga de misokatra sady ny sainao zany rehefa mijery entana ianao anatin'ny Le Bon Coin tonga de jereo kely aloha le profil an'le olona sao de mba profil voan-créenao mal le izy de tsisy confiance mihitsy amin'ny zavatra tahaka zany sy tsisy avis mihitsy aminy tsy fantatrao zay momba azy. Betsaka mantsy ny arnaky amin'izao fotoana izao ary tena betsaka ihany koa taforoboka ao anatin'le izy indrindra moa fa ny olona varotra telefôna sy le tia mividy telefôna reny fa tsika aloha tsy miresaka an'ireny zao zavatra tokony atao fotsiny rehefa mahita annonce ianao rehefa hitanao hoe milamina tsara le profil an'le olona de mandefasa message amin'le olona de miresa tsara mihitsy hoe inona ny antony hamarotanao azy. Ny akamaroan'ny olona honnête ny akamaroan'ny olona mazava zany tsotra zany izy de tonga de teneninao anatin'ny annonce ao foana hoe zao ny antony hamarotako an'ity. Io tsy hoe te izesizesy izy teny hoe zao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa mba ho honnêteté amin'ny mampivarotra azy zany de manoratra izy hoe zahako nianatra gitara nandritry ny zao fotoana de ny abandonna fa tsy haiko tsara le manao an'le izy moa za koa tsy manana fotoana de amidiko mora le izy. Amin'izay fotoana zay malalaka tsisy olana mihitsy afaka miresaka aminy ianao de mividy an'le izy. Misy karazana olona kamo manao annonce de zara fa asiany soratra eo de antaninao izy hoe inona ny antony hamarotanao azy, misy olana ve le izy. Raha ohatra ka ho alainao tanana moa le izy de antaninao hoe manao ny disponibilité anao. Raha ohatra ka ho alefan'le olona le izy de afaka mandefa an'le izy tsara ve ianao, ahoana ny fomba iombalenao azy. Tsara zany mifampiresaka amin'olo ohatr'izany foana fa ny olona tena honnête de manazava anao foana hoe micommunique tsara aminao zany izy. Raha miresaka tsara aminao le olona de mazava izy tsy de misy olana loatra amin'ny karazan'olo ohatr'ireny fa raha ohatra ka olona zarazara fa miresaka na mamalimaly braingina de ialao reny fa matetika ireny fitaka. Inona nefa le karazana fitaka ny akamaroan'ny olona rehefa manao arnaky ohatran'io mody miteny izy hoe alefany aminao ny entana de vato ny alefany na zavatra ohatran'izany de tonga aty ianao de lanjainao le izy hoe tena zany misy zavatra tokoa de tonga aty le izy de vato. Eny tsy de misy loatra zany ka zany aty fa na izany azy rehefa ohatra ka hitan'le mpivarotra hoe mbola vaovao le olona hividy na tsy de mahay tsara an'le izy de indraindray reny misy manaraka loatra. Eny fatapatatrao zany zay tokony atao anatin'izay fa tsy de hanazava loatra tsy prix an'le izy satria tsy izay makasika an'ity vidéo atsika ity. Fa iverina amin'ny teboka faharoa amin'izay tsika makasika ny olona rehetra any Madagasikara le te hividy entana d'occasion. Tonga de ny hevitro ny arosiko tsy tsara ny mividy entana occasion raha avaty le izy no alefa any. Voalohany indrindra aloha tsisy olona anam-potoana hitesta ny fitaovana iny hoe mandeha tsara ve raha ohatra ka vidinao amin'le olona le izy. Eny mety hisy ihany fa andany fotoana be satria ho alefa ty amiko le izy raha ohatra hoe za zany anao testa an'le izy testeko aloha le izy amin'izay fotoana mety hampalalaka anahy de za ndray avy eo mbola andefa an'le izy ihany mbola frais hafa ndray tsy pomplon anao tsony le izy satria efa misy frais makaty mbola isy frais akany de mbola isy frais makany dago ndray de manarak'izay ny resaka fiarovana n'entana. Nareo tianareo ohatra hoe vidy gitara na ohatran'izany. Mividy gitara d'occasion zany rehefa midin'le olona le izy na vatany fotsiny midiny na mety misy osy kely de raha ty tsisy olana fa rehefa alefany Madagasikara iny ny anaty roplanina sy ny tsy fantatro andefanana iny any etotatotany iny tsy mitovy mihitsy ny emballage-ny io hoe rehefa vaovao izy de misy carton tsara mifono sachet sy ny sisa voaharo tsara izy tonga any. Fa iny zavatra iny rehefa tonga any tsy fantatra zay olana sy entana mipetraka teo amboniny teo de mety tsy tovy mihitsy ny tahan'le izy vao vidina avy aty sy le izy tonga any. Manarakarak'izay le resaka facture teo koa raha any tonga any aminareo le entana any arina any misy olona ilaza fa hoe ty tompon'le izy de hitory anareo na isy olana tahaka an'izany zavatra misy zany resaka endrikendrika fotsiny de lasa olana le izy satria nareo tsy manana facture aveo nareo hijery an'le zavatra amin'le Bon Coin ihany koa tsy misy trace any hoe ty numéro de série an'le izy de hitovy amin'ny zavatra vidina eny sotro tsisy facture ihany le izy mialatsiny raha tena le sotro fa tsy hoe anona fa zavatra mazava ny tiako resahana eto tsy ohatrany any amin'ny botika mihitsy zany hoe ty misy facture fa anao le izy miaraka amin'ny numéro de série de ho sahirantsika amin'izay fotoana izay. Fa izao kosa nefa rehefa entana tsy disponible en vente intsony ohatra hoe reny Corgix 5 reny zany
efa tsisy manamboatra an'ireny intsony, tsisy mivarotra an'ireny intsony amin'izao. Tsy maintsy any amin'ny marché d'occasion no ahitana an'ireny. Raha zavatra rara tahaka an'ireny dia azo atao tsara mihitsy ny mividy an'ilay izy any amin'ny occasion. Raha ohatra ka zavatra tsy de misy valeur loatra, ohatra hoe mety zavatra 50 € na zavatra 100 €, indraindray ary 250 € tsy de olana loatra satria ataoko hoe rehefa very iny tsy de olana loatra aminao hoe la ohatra hoe simba iny de efa ianao zany efa manamboatra saina hoe ty zavatra ty mividiko occasion mety ho simba na renaty rapitso fa tsy olana zany. Raha zavatra tahaka ireny de ekena. Fa raha zavatra lafo vidy na de ekeko raha hoe rara aleo tsy miditra raha tsy hoe manana facture le olona ividiananao azy de amin'ny anaran'le olona nividiananao azy mihitsy le izy. Misy karazana zavatra koa nefa tsy voatery ho hita any amin'ireny marché d'occasion reny tahaka ny be deabe zao misy manontany anao anaty message ao hoe te hanafatra basse 5 cordes ohatra. Aty ny ankamaroan'ny bassiste rehetra mampiasa 4 cordes daholo zany hoe raha tena hitady gitara basse betsaka amin'ny occasion de 4 cordes daholo fa ny 5 cordes mahalana. Misy ihany fa mahalana kokoa ka izay le izy ry zareo tsy hoe tsy fitiavana anareo tsy te hividy an'le izy fa tiako hazavana madio tsara sy mazava tsara aminareo zavatra ao ambadiky le izy ay ohatr'izany kay mety ho risque atao anatin'ity zavatra ity na ay ohatr'izany kay no tombony raha te hividy an'itony zavatra itony. De izay no antony tsy anaovan'ny tsogivarotra ny entana occasion. Raha misy zavatra occasion zany hoe indraindray ihany de fitaovako tato taloha de tiako avaozana le izy zany hoe zavatra sûr fa efa nandalo teto amiko eto milamina tsisy olana manana trace na facture an'le izy satria na zavatra vidiko amin'ny occasion aza indraindray de hitakiko facture any amin'le olona. De zay momba an'iny ry zareo tsy fantatro raha manana fanontaniana nareo de mino fa efa samy mahay de amin'ny manaraka indray. Fond d'écran io ohatrany tsara le izy rehefa jerena amin'le caméra tenobohatra avo indrindra ny Afrika izy io ohatrany mba tiatsika ny jery azy fa engany